le voafidin'Andriamanitra dia zao hoe tsy hoary hoe tena hoe 100% ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia ino sy anaraka ny marina daholo, fa ny tenin'Andriamanitra nefa nilaza mihitsy fa dia zao maro ny anaraka ary maro koa ny tsy anaraka. Fa ny tsara moa dia zao hoe ny fahaizanao misafidy hoe iza no safidianao, le anaraka ny marina sy ino ny marina ve sa le anaraka sy hanaiky ny tsy marina. Fa dia efa napetraka na zava tsara teo anoloantsika hoe inona no anjaran'ny olona zay mino ny marina ary inona no anjaran'ny olona zay tsy mino ny marina. Apetratsika eny am'izay fa dia zao hiditra amin'ny tohan'ny fampianarana sika. Asa mety ity androany ity zany no amarana antsika iresadresaka mikasikasika ny fiangonana farany io sy ny hoe événement faharoa. Raha mety tsy ho vita moa dia mbola toizantsika ihany izy amin'ny manaraka, fa ny faniriko dia engane ho vita androany. Tiako apetraka kely ary aloha dia zao, maro dia maro ianareo zany no mametra-panontaniana hoe pastero, aiza ny fiangonana misy anareo, inona ny tokony ataonay, aiza ny entana amin'ny pastero. Dia zao raha misy etaeta tahaka an'izany ao anatinareo ao, za tsy mbola mitaona zany hoe andao hiaraka amiko ivavaka, andao hanaraka n'ity fiangonana ity, fa ny tiako dia zao manana zavatra farafahakeliny ianao anankiray maharesy lahatra anao hoe zany tokoa ny marina, dia tapa-kevitra ianao hanaraka n'iny marina iny, dia rehefa ao anatinao le fanapaha-kevitra hoe hanaraka n'iny marina iny dia anendry andro anankiray zahay eto amin'ny fandarana fotoana isan'ny famarinana. Io andro anankiray no etsona antsika rehetrarehetrarehetrarehetra zay mandrezo fandarana zao ho avy andray fanapaha-kevitra eo anatrehan'Andriamanitra hoe anaraka ny marina. Zay zany ka dia io fotoana io ho avy tsy hoe io fa dia efa manomanomana zany izahay amin'izao fotoana izao. Ka aleo zany miandra zay daholo tsika rehetrarehetra, na dia atao hoe efa maika dia maika ary ianao efa dodina dia dodina ianao hoe zay te hivavaka, zay te zao, zay te zao tsy tiako mantsy le tonga any ianao dia hoe so dia sanatria tsy araky ny eritreritra akory ny atongavanao any, dia hiteniteny foana ianao na eritreritra ratsy ianao satria tsy mahafantatra hoe inona aloha ny tokony ho fantarina. Ka dia aleo zany tsika manaraka tsara foana aloha ny fandaharana, dia rehefa vita mahafantatra zavatra anankiray ozy izy farafahakeliny ianareo hoe zany lay hoe marina avy amin'Andriamanitra, dia asaiko am'izay ianao tsy mbola anaraka ny fiangonana kokory tsy anaraka ana fa dia zao asaiko ianao ho tonga anatrika fotoam-pivavahana, dia eo ianao mahalala tanteraka mihitsy hoe inona ny fanapaha-kevitra ho raisinao eny. Ary ny zavatra hitantsika farany moa dia hoe ho tanteraka ao anatin'ny événement faharoa lay afatra telo sosina nentin'ny anjely telo tao amin'ny apokalipsy toko fa 14 andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fa 1:1. Dia zao ny fotoana nomboan'ny deuxième événement aloha dia mbola tsy lazaiko etam-piandohana, fa dia efa mipetraka ao anatsika fotsiny aloha zany le hoe le fiangonana farany iza, ary io fiangonana farany io lay anao sy anefa lay événement faharoa. Fa ho toizantsika ary aloha ny tantara hoe rehefa vita tanteraka ny zavatra hitranga na ny fanambarana rehetra ny asa ataon'lay fiangonana farany, zany hoe ny deuxième événement, dia inona ny zavatra hitranga. Dia fantaro aloha efa nampianariko ihany fa ampitsahiviko fotsiny sy amafisiko fa zao raha vao manomboka ny événement faharoa dia mandeha ny vanim-potoana iny, mandeha le fitoriana lehibe zay le hoe miorooro ny tany manontolo, dia mandeha tanteraka am'izay zany le hoe mbakany anazy am'izay Andriamanitra, mialany am'izay toerana misy azy daholo ny olon-drehetra zay an'Andriamanitra ka maheno ny feony dia manaraka ny marina, dia mandeha any iny asa ataontsika firy taona sa firy volana tsy tapitra hatramin'ny farany deuxième événement, zany hoe mbola tsy vita hatrany aparany tany ny afatra, tonga am'izay ny troisième événement, mitsangana am'izay le bibidia. Ka ny troisième événement tsy hisy mihitsy novina raha tsy efa misy aloha ny deuxième événement. Dia fantaro ary fa tsy mbola tapitra hatramin'ny farany deuxième événement tonga ny troisième événement, zany hoe mipoitra am'izay le bibidia. Dia ny fomba fipoirana izy io mbola ho resantsika amin'ny fotoana manaraka sy mampety azy mihitsy hoe ahoana ny poiran'izy io. Fa ny marina dia zao olombelona io bibidia io, ary io olombelona io lazaiko etona hoe izy no ho lasa mpanapaka sy mpife ny kristianina rehetra, na mpivavaka aiza izy
nampivavakaiza izy. Zay ny itsanganany ao, hitsangana olo lehibe, mpifesy, mpanapaka ny kristianina rehetra manerana ny tany. Zany hoe asa aloha ataontsika hoe fielonana veny anazy saina fa de zay aloha zavatra voasoratra, satria le fiangonana farany zany efa mandeha ely manerana ny tany a, de mitsangana an'izay izy. Raha vao mitsangana eo izy a, de zay le atoko amin'ny hoe fielonana vely izy sa fankalana sa tsy fitiavana, de zay ao anatiny aloha de ao anatiny, fa ny zavatra voasoratra fotsiny tsy maintsy tanteraka hoe mitsangana izy. De raha vao mitsangana izy, tonga de manakana ny asan'ilay fiangonana farany avy hatrany. Inona no anakanana an'le fiangonana farany? Zay le atao hoe fanenjehana. Zany hoe te hampiseho manerana ny tany ihany koa zany izy hoe anany ny fiangonana rehetra, anany kristianina rehetra, oka tsy hosarianareo re tolony reto, ohatrohatran'izay le zavatra hitrany. De ny zavatra tsy maintsy izy de ity: hofefena, hosakanana, horaonana, ampitahorina zay mpitory rehetrarehetra ao anatin'ilay fiangonana farany, zay mitory ny fahamarinana zany. Zay natao hoe fanenjehana. Tsy vitan'le mpitarika ihany fa niza koa olon-tsotra manaraka ny fivavahan'ny fahamarinana io am'izany fotoana zany rehefa mitsangana le biby ty, ho samborina, ho gadraina, ho dorana velona, ho atao an'io rehetrarehetra io. Zany natao hoe fanenjehana zany. Tsarovy a, mbola tsy tapitra ny événement faharoa na ny fitoriana lehibe farany, de efa misy zay fanenjehana zay. De miaraka mandehany zany ny événement faharoa sy ny fanenjehana ny événement fahatelo. De lasy mandeha foana, de ny fiangonana tsy voasakana fa mandeha, tsy maintsy mitety ny tany ny fahamarinana am'izany fotoana zany, manaraka azy avy aoriana ny fanenjehana ataon'ny bibidy. De zay no miteraka an'le hoe misy ny maty martyr, zay le hoe maty noho ny ororo-tany ny olona 7,000 tany am'le apokalipsy toko fa 1:7 fa 3:7 nazavaiko taminareo. De mitohy foana ny tantara, mitohy foana ny tantara, mitohy foana ny tantara ary. Zao ny tady tio. Misy zavatra ho resahako aminao ty a, fa mopera anankiray no ny resaka ny ty resaka ty a, efa ela, tsy fantatro ary ty mopera ty na mbola any na efa maty, tsy fantatro fa efa ela, tena efa ela. Fa nisy mpivavaka tao amin'ity mopera ity a, nanontany a tamin'ny mopera io zany a, ny zavatra ao anaty baiboly. Dia nisy zavatra ray tena nanontaniany ty vehivavy ty aloha, zay tsy resahako eto fa mbola misy loha hevitra mifandray am'izay a, any arina any a, de resahako aminao. Fa ny teniny lazay ty mopera ity de zao hoe ny toerana nampijaliana ny kristianina voalohany tao Roma, zany hoe le kristianina voalohany moa zany le tany amin'ny taonjato voalohan-dohany a, taonjato faharoa, taonjato fahatelo, de efa nisy fanenjehana ange nahazon'ny kristianina tam'zany. Ary ny romanina ny tena nanenjika ny kristianina, de be dehibe ny maty, be dehibe ny tapahan-doha, be dehibe ny dorana velona, natsipy tany anaty lavaky ny biby sy ny sisa voalaza amin'ny baiboly zany tantara zany. De tao Roma ny tena foiben'ny fanenjehana ny kristianina sy ny fampijaliana ny kristianina tam'zany. De inona ny zavatra niseho? Inisy tantara lehibe de lehibe tam'zany fa ozy ty mopera ty hoe mbola any Roma zany a, io toerana nampijaliana ny kristianina taloha io, mbola hampijaliana ny kristianina amin'ny andro farany. De tsy fantatro moa zay mahatonga anazy iteny zay fa de zay ny zavatra nyresahan'ity mopera ity. Zay ny zavatra nyresahan'ity mopera ity hoe mbola ao ny toerana nampijaliana ny kristianina tamin'ny andro voalohany, tamin'ny fiangonana voalohany, mbola hampijaliana ny kristianina amin'ny andro farany. Tena zava-marina zany resahako aminao zany. Ho fatateran'ilay atao hoe fanenjehana zay rehetrarehetra izay. Ka de zao no izy, zay le hoe martyr ary. Io le nyresahana zay andeha ho apatsahiviko kely aminao a, ao amin'ny Matthieu toko 4:20, ao amin'ny événement fahatelo. Matthieu toko 4:20 dia ny 2:20 sy 2:20. Matthieu toko 4:20, 2:20 sy 2:20. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa am'izany andro zany dia hisy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny antoany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary rehefa
Ary raha tsy efa nafoezina izany andro zany dia tsy nisy nofo ovonjeny, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Io zany ny zavatra nanambarany Kristy Jesosy ny fiaviana sy ny fisininy atao hoe fanenjehana fampahorinan'ny kristianina manaraka ny marina. Tompon'andraikitry ny fanenjehana am'zany de ny bibidia. Any amin'ny efa troisième événement ty resahantsika ty nen'ny fiangonana voalohany zany efa lasa iny. Nitsahatra tamin'ny taona 3 sy 300 ny fanenjehana sy ny fandropahana sy ny famononana kristianina tamin'izany fotoana zany. Fa am'izao andro farany zao mbola tsy misy aloha. Fa mbola isy satria tsy maintsy deuxième événement aloha, zay vao troisième événement. De io ny resahan Jesosy hoe isy fahoriana lehibe, tena fahoriana lehibe. Ny fototry ny fampahoriana sy ny fanenjehana de fa nilazaiko teto fa hoe le bibidia hampijorony anazy. Zay rehetrarehetra tsy manaiky ny fampianarany, tsy manaiky ny fifehezany, tsy manaiky ny fitsipika avoakany dia mazava loatra fa de zao hovonoana, dorana velona, ampijaliana, mifampijaliana tsy fantatra tsony, hogadraina sy ny sisa sy ny sisa. De ny olona rehetra moa na tiany na tsy tiany, tsisy zavatra ataon'ny bibidia akory tonga de manaiky azy fotsiny, manaiky azy foana. Fa iza ihany tsy manaiky? Le olona mahalala ny marina, le olona mahalala ny marina ihany no tsy anaiky ny bibidia am'izany fotoana zany. Taiza ny nahalala ny marina? Notorian'ilay fiangonana farany, zay ihany. De rehefa nitory tamin'ilay fiangonana farany, mahalala ny marina izy, de tsy miakohaka an'le bibidia izy, tsy miakohaka amin'ny sarin'ny bibidia izy, tsy mandray marika izy. De zay ny tsy tiavan'le bibidia anazy, hoe reto ny olona tsy mety manaraka ny fahefako reto. De ino no mitarika an'le fanenjehana zay voalaza eto hoe isy fahoriana lehibe. De tsy maintsy misy ny maty martyra aloha, tsy maintsy misy ny maty martyra am'izany fotoana zany. De tsy ho faty daholo koa nefa ny olona rehetrarehetra, tsy ho faty daholo ny olona rehetrarehetra am'izany fotoana zany. Satria zay le voalaza eto hoe raha tsy noafoezina hony izany andro zany de tsy nisy nofovonjena, fa noho ny olom-boafidy de ho afoezina zany andro zany. Zany hoe dikan'le ho afoezina tsy araky ny fieritreretan'ny olona sasany am'izao fotoana zao hoe no afoezina ny andro de ohatrany hoe vetivety kely de ariva ny andro, vao eo ny maraina de vetivety eo de ariva indray, de indraindray koa ny alina matory kely fotsiny eo de maraina ny andro. Iny zany ny ora ihany, minitra foana tsy niova. 420 ora ihany ny ray andro aloha. Zay zany no tadidio zay. Fa le hoe no afoezina zany andro zany tsy zany, fa hoe raha ohatra ka tokony ho herin-taona, ohatra tokony ho herin-taona ny faharitan'ny fanenjehana, de asa natao enim-bolana de vita ny fanenjehana. Andriamanitra no nanafoy an'izany. Zay no hoe no afoezina zany andro zany, satria raha ohatra zany hoe herin-taona misy fanenjehana foana, ohatra ho iaho de maty daholo ny olona, tsisy olona tratra velona tsony hitsenan Jesosy Kristy fa maty martyra daholo. Fa noho ny olom-boafidy izy zay tokony ho voafidy mba ho tratra velona, ahitan' Jesosy Kristy eny amin'ndraona sy ny fahataperany zao tontolo zao, de zao aleo tsy vonoina daholo ny olona noho izany ho afoezina le andro. Zay ny dikan'io zavatra io. Ka de zao ny fanenjehana tsy maintsy isy, ny maty martyra tsy maintsy isy, fa misy koa ny tsy ho faty am'izany fotoana izany. Zay ny zavatra hitrangary, mitoy ny tantara ho iaho, mitoy ny tantara ho iaho. De rehefa mandeha moa reo ny bibidia zany de mamoaka didy, mamoaka lalàna, tsy maintsy miakohaka amiko ianareo. Asa hoe amin'ny fomba ahoana ny amoahana an'izany, fa de mbola hitantsika zany amin'ny manaraka. Le fiangonan'ny fahamarinana kosa de mitory araky ny nampahafantarina azy teto farany tao amin'ny Apokalipsy 4:7-11 de zao arakaraky ny amoahany bibidia ny lalàna sy ny fampianarany sy ny fifehezany, le fiangonana farany kosa de mitory tandremo zay miakohaka amin'io, de zao nahazo azy, zay mandray ny marika amin'io, zao nahazo azy, zay miakohaka amin'ny sarin'io koa, zao nahazo azy. Le hoe zao nahazo azy zavatra roa lefa nivakiana teto tao amin'ny Apokalipsy 4:7-11. Voalohany de hoe isotro ny divay ny firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra izy. Iny le loza fito iny, iny le loza fito iny. Rehefa vita zany izy de zao reo olon'ireo koa de tandremo izy fa zao ho ampijaliana mandrakizay amin'ny afo sy olofara maritra mandrakizay. Zany ny ahazo anareo re olona raha miakohaka amin'ny bibidia, zany hoe misy
fifanandrinana zany ao anatin'izay zavatra zay. Ny fiangonana mitorony marina, bibidia mamoaka ny lalànany, de zay mahatonga le bibidia tsy maintsy manenjika rehefa avy eo satria reo ohatrany hoe manohatra mitona ny olona tsy akohaka eo alohan'ny bibidia. De zay no mahatonga ny bibidia amoaka ny lalànany fahanenjehana. Zany ny zavatra hitranga. De mitohy ny tantara. Mitohy ny tantara de ataontsika hoe vita am'izay ary. Vita am'izay zany ny fitoriana ataon'ilay fiangonana farany, zany hoe tapitra ny deuxième événement. Asa hoe any amin'ny taona firy zany na any amin'ny taona firy a. Tapitra am'izay ny deuxième événement. Troisième événement mbola eo, fanenjehana mbola eo. Raha vao tapitra am'izay ny deuxième événement de tonga le ora sy le fotoana hoe mikatona ny varavara-pahasoavana. Dia zany moa de voalaza sy voasoratra amin'ny Apokalipsy 5:10-15. Apokalipsy 5:10.